ambala maditra ny tsirabe lasa mikarana an-trano raikitra ny sakorika toedra rahampirenena ireo rafitra mikirakira fifidianana ihany no andravy izao fitondrana izao ho itaberana manantsoa fifidianana solombavam-bahoaka faratsio aza miverina ny faratsio intsony raha toa ka alatra no nalandy ho niteraka ifaratsio alarobia 5 jona 2024 tonga soa indray anao tomboka lasy tongavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba no manasanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany pejiny politika avy hatrany mifandraiky amin'ny fifidianana hitsangana rampitso raha tsy misy ny fiovana ny rafitra iray hiaro ny safidim-bahoaka manoloana ny alabato bevata nitranga teto Madagasikara nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 20 Mey lasa teo araka ny tatitra azon'ny firaisan-kina dia marobe ireo olom-pirenena ny soratra anaty listim-pifidianana nahazo kara-pifidianana kanefa tsy voasoratra anarana tanaty lisitry ny mpifidy rehefa tonga ny fidy ny andro-pifidianana nanamafy ny firaisan-kina fa mbola mampiasa ireo zo rehetra omeny lalàna izy ireo entina hiadiana amin'izao alabato izao. Asinandria Malala, Manu Randria Malala. Mbola manaraka lalana velona ary ampiasa ireo fahefana rehetra arak'izay voafaritra lalana ny firaisan-kina manoloana ny alabato bevata mitranga manerana a Madagasikara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 20 Mey lasa teo. Ankoatra ny fampitomboana isa ireo mpifidy fantatra ihany koa fa nisy ireo olom-pirenena marobe efa voasoratra anarana tao anatin'ny listim-pifidianana ary efa nahazo kara-pifidianana kanefa tsy nampidirina tao anatin'ny listim-pifidianana nampiasaina tamin'ny androm-pifidianana anara-dalàna ka ametraka fitoriana ny firaisan-kina. Fa io dia ny zavatra tokony atao aloha zany dia anao anaraka ny ara-dalàna aloha. Misy ny requête atao, misy ny demande de confrontation. Zahay dia mampiseho foana fa hoe manara-dalàna hatramin'izay. Zay nahary zay kosa ny ansikolo andeha hifidy dia bazarana kosa miara safidy nizay moa zany hoanina io mba misy firaisan-kina sika zany sika rehetrarehetra hiaro ny safidy. Anaraka ny voie légale aloha zahay, anaraka ny zavatra tokony zay ara-dalàna, confrontation, ny requête isan-karazany espèce atao. Anao pénal koa zay. Tory koa zahay any amin'ny tribunal ho an'ireo nanova vato na ho an'ireo nanalaka agnaran'olo marobe tao amin'ny listany électorale. Satria zay zavatra nisy koa teo. Le olo ny soratra agnara satria maro ny mobilisation nataonay hoe ny fanentanana nataonay taty amin'ny firaisan-kina taty hoe andana hifidy na ny candidat hafa koa zangamba mety nanao an'izay koa ny candidat. Dia fantatra zareo fa reny olo ny soratra agnara tafariny olo hifidy candidat hafa ny candidat ny fitondrana. Dia vao fafana daholo manana carte d'électeur le olo nefa tsy ao agnarany. Fa manomboka misy feo mandeha any degoin dia efa manomboka efa mibaradaka manko zalahany zany hoe efa misy fanilika andraikitra zany. Dia io sy misy anaovanay plainte io. Anaovanay plainte any amin'ny pénal io satria io zany tena zavatra manao raha misy zany tsy kisavelanay io. Izay aloha no atao. Dia ho hita eo ny manaraka. Dia ho hita eo izy ny tsy manara-dalàna. Ny manaraka an'izay moa dia ho hitantsika an'eo araka ifanapahan-kevitry ny rehetrarehetra ao. Satria maro no tonga. Maro koa le araka mio resaka io vovonana io. Ao ny candidat, ao koa ny manam-pahaizana intellectuel isan-karazany, ao ny société civile. Donc ho hitantsika an'eo. Raha mpitsomoa no hiakatra eto an-drenivohitra avokoa ireo candidat rehetra niara-ny alabato goavana tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Atsangana raha mpitso ihany koa raha tsy misy ny fiovana ny rafitra iray hiaro ny safidim-bahoaka. Ela ihany no nanaovako politika saingy mbola tsy nahita fitondrana mpangalatra tahaka ny misy izao aho hoy ny ministra teo aloha Tabera Randriamanantsoa. Raha ny zava-misy dia ity taona ity no ahina isina korontana mafy indrindra eto amin'ny firenena tsy lamina mihitsy Madagasikara raha tsy ny malagasy tompo-tandrazana no hijoro hiaro ny tandrazany azon'ny malagasy goka ny tombotsoa eto amin'ny firenena ho ihany ny fanazavana. Germain Mezanary tahirano mitatitra ny antsipirim-baovao. Tsy mbola nisy fifidianana tahaka ity fifidianana solombavam-bahoaka 424 ity teto Madagasikara hatramin'izay na repoblika ny repoblika sarotra ny fandidina raha atao toy ny marary ny zava-misy eto Madagasikara hoy Tabera Randriamanantsoa. Efa tsy alabato intsony fa tena kompisoroka arabaka teny ny zava-misy
ho disy fihevitra sy paikady nefa ny mpitondra raha mbola mihevitra fa mbola mora ny anambaka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ho iantrany ny nambarany ity mpanao politika ity. Raha efa elaela ihany ny ainako satria fa fitopolo taona ho zao efa ela ihany koa nanaovana politika sy mbola nisy fifidanana ohatran'ity zany teta Madagasikara na tamin'ny PSD na tamin'ny Andry Rasiraka na tamin'ny Andry Ravalomana na tamin'ny Razamampianina sy mbola nisy fifidanana ohatran'ity fangalarabato ity moa tsy fangalarabato fotsy fa tena fandravana misy tena totakely misy nataon'ny fitondram-panjakana mba halana anazy majoritaire ao Assemblée nationale. Izany sy fangalaranao vata halananao majoritaire ampatanjakanao fitondrana satria io député io nangalaranao vato olana ame district sekeny olana ame district io de sy afaka mife district izy avy eo. Zay olana amin'io zany mampalahelo misy zany firenentsika zao tratry ny dahalo politique olo tena titanjona anazy eo fitondrana de atao daholo zavatra mampalahelo. Ty fifidanana député ty zany fifidanana député tokony natao zany tokony nasina fifidanana député zany izy io fa nataony Andry Rajoelina ordonnance tagny de nomeny tagny le député fa sy natao fifidanana. Zay zany fahatako anazy io fa io zany raha izao mandeha zany io zany gn'ampialany Andry Rajoelina teo sy ela zany fiainany Andry Rajoelina zao amin'igny zavatra nataony tao sy ela io amin'ny fotoana ty fotsiny zany io de barakay Andry Rajoelina raha izao fandehany zavatra tontolo politika eto Madagasikara zao. Ny rafitra mpikirakira ny fifidianana ireo ihany no andravany fitondrana raha toka say amoaka voaka mpifidianana tsy mifanaraka amin'ny safidim-bahoaka teny fotony izy ireo. Mazava hoy izy fa tsy mitovy velively amin'ny hetsika fotsiny zavatra hitranga amin'ity indray mitoraka ity fa iainga isaky ny distrika ny etsi-bahoaka. Mampiavaka anazy ny hetsika fotsy présidentielle ankapobeny fity isaky district ny fidy député izy ka sy le olo ny fidiny no ataonao lany de sy mesy miesika izy isaky district. Zay mampiavaka an'ity isaky district zany tsy mesy iesika am'ty ohatran'izany Farasio zany sanaiky izy iesika izy ohatran'ny Kanivondroza zao sanaiky izy miesika izy tahaky ny Mananjary zao sanaiky izy iesika izy tahaky ny Osivary zao i Ambilobe zao efa miesika i Majunga 2 sy mesy iesika izy ohatran'izay daholo zany isaky district na Madagasikara eto iesika daholo Kany Toliara efa tagny vavato koa izy sy iesika izy Kany Majunga iesika izy aiza gn'agnarahany maramila zany miesika daholo nera Madagasikara zay ifaragnany io sy io zany sy voatana sony io esika io satria gn'olo hitan'olo loatra le fangalarana tena sy fangalarana ty fa tena vakitrana tena totakely hita zao loatra fangalaran'olo adala olo lefaka olo nona angala-pangalam-pinina gn'olo nona tena entiny mbany volagny. Ankoatra izay dia nitodika manokana tamin'ireo mpiasam-panjakana toy ny lehiben'ny distrika Itaberana Andriamanantsoa amin'ny maha administrateur civil azy mila mitandriny isika hoy izy sao hotratra farany amin'izao raharaha izao. Manao afatra mezanjy chef district ra Madagasikara ampiaro e zavatra nianarareo tamin'ny anamy fa aza beko politika nareo asika sy mpagnano politika fa mampiasa gny lalagna velona mampiasa gny lalagna velona asatsika administrateur civil fa sy voabaiko ny mpanao politika zay mpanao politika sy mahafantatry administration misy io mpitondram-panjakana io sy mahafantatry rouage administratif ilalagna amin'ny fiaigna administration raha asika nianatra eto Madagasikara diplômé eto Madagasikara nizoro fa izao ny zavatra tokony ho atao amin'ity firenena ty tahaky ny any ivelany reny mandroso ty firenena ty ary zay gny soraka le fivoriana tana amin'ny la rotonde le cadre tana rotonde be fa ay mba nisy tonga saina ihany gn'olo universitaire gn'olo juriste amin'ny firenena ty. Miankina amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana sy ny seny ny maso ny vahoaka malagasy ankehitriny izay indrindra
no tokony hitandreman'izy ireo satria pitikafo kely dia mety hitera-doza maloana izao toetra raha izao ho iatrany hitabera randriamanantsoa. Taratra amin'ny zava-misy ankehitriny tsy fifampitokisana eo amin'ny mpanao politika sy ny rafitra mpikirakira fifidianana ho ny mpamakafaka politika iray androany mampanahy mafy any mety sy nakorontana mahery maloana izao zava-misy izao hoy ny fanazavana tafaresaka tamin'ny Germaine Mejanary sy Tainianary Mira Rabe Arso. Tsy misy intsony fifampitokisana eo amin'ireo rafitra mikarakara ny fifidianana sy miplatsaka hofidiana ankehitriny noho ny tsy fangaraharana manoloana ny tranga mampiaya sy ny tsy fanarahan-dalàna ny elo sy taoriana ny fifidianana. Nandeha ny fifidianana vita soamatsara ny fifidianana kanefa ny eo anatrehan'ireo atao hoe tranga mampiaya na hoe atao hoe misy tranga atao hoe tsy fanarahan-dalàna izay misy ny aloha sy ny andritra ary ny taoriana ny fifidianana no mahatonga ny aia ny platsaka hofidiana sy ny olo-pirenena ny amin'ny hoe hivoaka any amin'ny fahamarinana ve le vokatra hivoaka io ary izay ny anisan'ny mitarika izay kely madinidinika raha tsika mahita amin'izao fa ny mampanahy indrindra raha sanatrika tena be lehibe izay tsy fanaran-dalàna zay dia maro mety zavatra mety iseho mety tonga hatrany amin'ny tao hoe korontana mety tonga hatrany amin'ny atao hoe famanagadana tsara tsy misy zany atao hoe foara-pifo moa zany mety mampanazy zavatra zay fa indrindrandrindra ny famitana n'izao mandarany fipirenena zao anatin'ny 5 taona mihitsy no mampanahy. Sarotiny amin'izay novidiny ny vahoaka ka raha misy ny fanodikotinana ny safidiny dia hitroatra izy ireo. Ny vahoaka mihitsy no sarotiny eny fotony amin'izay solovava azy ka raha ohatra ka misy ny fanodikotinana izay safidy izay dia mety hampanahy ny ho toy ny toe-dram-pirenena. Raha ohatra ka misy ny fitoriana hoe raha tsy hena laza izay tamin'ny fivanim-potoana hoe mitombona fa ino moa azo raisina fa tsy mitombona izay zavatra zay zany mahatonga ny olona hoe tsy mahatokontsony ary zany ny mahatonga ny tranga atao hoe misy fandoroana birao hatramin'izao tsika miteny zao satria efa manomboka sorena le olona satria misy aiasady ao anatin'le fiarahamonina ny amin'izay vokatra mety iseho hoe mety hivadika ny safidiny dia matahotra izy dia zany ny antony. Miariary ny vokatra tokony hivoaka raha ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Resy ny antoko manohana ny fitondrana satria na dia ho azy ireo osika sy alabato ataon'izy ireo dia betsaka ihany ireo elanelam-bato misy amin'ireo kandida avy amin'ny fitondrana sy ny fanoerana. Ny fahalanen'ireo kandida firaisan-kina amin'ireny vohim-paritany eto Madagasikara dia midika fa niala tamin'izao fitondrana izao ny vahoaka malagasy ho ny kandida no sady solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany fahadimy fetra Ralamozafy-Milonina fanadadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Tairiny. Ireo fomba sy paika nangalaram-bato efa nomanin'ireo kandida akaiky ny fitondrana nolazaina fa nataon'ireo kandida avy amin'ny firaisan-kina rehefa mitarika sy mandresy ireo kandida akaiky ny mpitondra ireo ny kandida firaisan-kina. Tsy neto andreny vohitra ihany no ahitana izany fa hatrany amin'ireo faritra raha tsy ilaza afa-tsy faratsio. Raha ho any eto Antananarivo renivohitra dia nilaza ny kandida ho solombavam-bahoaka fetra Ralamozafy-Milonina fa mbola ho avy ny fotoana tsy maintsy ivoahan'ny marina. Indrindrandrindra ilay kandida solombavam-bahoaka perinasa eny boriboritany fahadimy inona ny tsy nilazainy fa mitarika izy tsy andresy azy mandrakizay raha zany time zany tataka be ny skoro zay anao podro zay ny irairainy nandritry ny taona maro nivaly ty ny fifidianana natao ny azo natao rehetra nanaovana osika na madiana ny voka-pifidianana resy izy ary voalohany ny firaisan-kina zatra mahagaga dia nilazain'le rangahy iny mantsy izahay hoe zay ho ny mangalabato zay ho ny nanapika ny jiro izay dia apetraka amin'ny vahoaka satria alohan'ny vahoaka no amaly hoe fizamoa ny tompona andraikitra amin'ny familiana raha resaka jirama zany resahana tsy ministera ny angovo sy ny akoranafo inda nidira mpanohatra amin'izany faharo izy moa ny manendry ny chef fokotany tsy ny chef distrika avy amin'ny alalan'ny préfet de police sy ministera ny atitany raha tsy mangaika zany ny ministera ny atitany fa azo menakavy le fitantanana amin'ny ambaratonga hatrany ambony ka raha ty amin'ny farany ambany dia ohatr'izay ihany koa ny mpanendry nanendry ny membre ny bureau de vote nareo hoe mpikambana ao anatin'ny birao fandatsahambato zay solotena aty fotiny ny seni izy mianakavy no ao fomba ahoana raha no nidira ny mpanohatra raha ohatra ny piano ny aloha ny jiro asa nanomena fampatoriana le izy
dia aveo indray a de rehefa notao de nyvonoana sy ny sakana tsy navelitra ny délégué ianao am'zany tsy nisy tao a fa nyfeny mpitandro filaminana isaky ny centre de vote rehetra nisy mpitandro filaminana. Nilaza hatrany ity kandida ity fa raha tsy nisy ny osoka nataon'ireo kandida miaraka amin'ny fitondrana ireo dia mazava fa tsy olany ho amin'izany toerana izany intsondry ny ankamaron'izy ireo. Mbola misy osoka aza hoy ity kandida no sady solombavam-bahoaka ity dia betsaka ny elanelam-bato eo amin'ireo kandida natolotry ny antokon'ny fitondrana sy ny avy amin'ny firaisan-kina sy ireo tsy miankina. Tsy eo miboribory tany fahadimy any fa manerana n'Antananarivo renivohitra na faharoa na fahatelo ny kandida avy amin'ny vovonana misy andry zareo. Torak'izany koa amin'ireo distrika manodidina hafa dia mbola ny firaisan-kina ihany no mitarika ary mbola apiko fa amin'ireo tanan-dehibe sy renivohim-paritany mbola ny kandida avy amin'ny firaisan-kina no anisy mitarika amin'izany renivohim-paritany sy tanan-dehibe zany. Inona zany efa misy afatra ao, misy afatra tokony voraisina de iraisan'izy menakavy le miteny hoe na ary tsy izy rery a tsy le rangara indrery fa izy rehetra avy any amin'ny faritra hoe nangala batony izay de zao manateny zay a fa tsy seni sy ACC marenina sy jamba misy eto fa na tsy anao fitoriana ara dia tokony ahita hoe inona ny marina inona ny tsy marina amin'ireny zavatra nambarandrareo tamin'ny ainao manjery. Le araka ny teniko teto tsy mahalala menatra fa hita zao fa resy hita zao fa diso le zavatra nambara atrefa nalohany vahoaka tanteraka indrindra fa ianao ndray matonaivo raha olodinina fa nalohany vahoaka tanteraka ianao dia maiza mipetraka fa tsy tokony solombavam-bahoaka tsony ianao indrindrandrindra raha nandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana rehetra teo. Raha ny zava-misy ny hita dia saika ny kandida avy amin'ny fanoherana avokoa no mitarika amin'ireo renivohim-paritany sy ny distrika manodidina an'Antananarivo. Tsy tongatonga ho azy izany toe zavatra izany izay midika fa niala tamin'izao fitondrana izao avokoa ireo vahoaka amin'ireo distrika ireo fa tsy mavahany olan'ny fitondrana. Ny zava-misy anefa dia manao anterisetra ny sasany fa tsy mazaka hoe naloham-bahoaka ho iatrany ity kandida no sady solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahadimy ity. Fanampitandrina mafy ho an'ireo kandida ny rosakovidina ho solombavam-bahoaka ka mikaroka ny fomba natokodinana ny safidim-bahoaka ireo zanaky Faratsio moa eto Antananarivo androany. Tsy azo ekena ny fanodinana ny safidim-bahoaka marina tany fotony na iza no mikasanao izany na iza no mikonikonina izany ho iatrany nambaran'izy ireo androany. Fanampanazavana. Tsy azo ekena ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka hoy ireo zanaky Faratsio izay mila ravinahitra eto Antananarivo androany. Voalohany, misaotra ny vahoaka amin'ny Faratsio tsy akanavaka naneo ny safidiny tamin'ny alalan'ny Latsabato ny 7 Mey 2024 lasa teo. Satria tokoa mantsy ny fifidianana dia zo fototra omeny lalàna azy mba hanehoana fa maso mandidy izy eo amin'ny fireneny. Dia raina ny finiavana sy ny herim-po nananan'izy ireo ny aro sy nanara-maso zany safidy zany atreny amin'ny ratsamangaiky ny seny distrika amin'ny Faratsio. Faharoa, misaotra reto farany zany hoe ny ratsamangaiky ny seny misaotra ny reto farany ihany koa ny ezaka nanaja izany safidy izany ka namoaka ny vokatra vonjy maika. Fahatelo, miangavy ny seny foby Antananarivo mba ho vokatra voamarina tsara no avoaka mba tsy ampisavorovoro saim-bahoaka. Fahaefatra, miantso ny ACC izahay mba hitsara araky ny lalàna sy ny feo amin'ny fieritreretana satria na filaminana na korontana ny vokatry ny didy ka tompona andraikitra ary ho tsarainy tantara amin'izany ianareo. Ny feon'ny vahoaka tokoa mantsy dia feon'Andriamanitra. Fahadimy, miantso ny vahoaka amin'ny Faratsio mba hitandro mandrakariva ny firaisan-kina fa tsy ho voazarazara ny ampipo politika mba ho fampandrosoana ny tanindrazana ka hatsahatra ny teny miendrika fiantsiana sy fanasana vangy eny amin'ny ena manjery na tambajotra serasera. Apatsahiviny sika rehetra fa voarara ny lalàna manan-kery ary mahavoasazy ny fijoroana vavolombelona mandainga. Fahenina farany, manentana ny vahoaka ny Faratsio mba ho mailo eo ampiandrasana ny vokatra ofisiary ary mba ho sary-piaro amin'ny fiarovana ny safidy. Masina ny tanindrazana
Antananarivo 5 volana jona 4 sy 4 arivo. 4 faingo oatra 700 no vato azony kandida mitondra larana voalohany tany Faratsio. 4 faingo 420 no azony kandida larana faharoa Lalatina Rakotondrazafy. Raha toka 5 faingo 720 kosa no azony kandida natolotry ny firaisankina Ramilson no Menjanary na Emily. Io no vokatra navoaka ny rantsaniseny ao amin'ny distrika ny Faratsio na ny Sed ny maraina ny Sabotsy voalohany ny volana jona teo. Io ihany koa no vokatra tokony ivoaka eny amin'ny lycée Foibe ho iatrany ny fanazavana. Vokatra vonjy vokatra 7 ngamba nazaona zay na nahitana razo 500 mahery. De efa andresana zany ny teny amin'ny lycée Foibe de efa niaiky ny fadisolo moa zareo ary izay no anisan'le fanambarana teo miangavy teo miangavy lycée Foibe Antananarivo mba ho vokatra voamarina tsara no avoaka mba tsy ampisavorivory saim-bahoaka. Nanamafy hatrany ireto zanaky Faratsio monina eto Antananarivo ireto fa tsy azo anaovandratsy ny vahoaka ao Faratsio. Mazava ny teny nataon'izy ireo aza miverina ny intsondry raha toka alatra no anendrena tena ilazana fa lany vahoaka. Distrika 720 motsika ny distrika eto Madagasikara ray am'izay izy tsy avita niny izy raha tsy misy firaisakina pirenena zay ny entsoko an'le tokotelo mamasanandro teo fa izy ama fitandrazana azy sy ama taranaky mena lamba azy tsy manaiky ny tsy fahamarinana ary iny le teny izy teo hoe aza miverinany raha ohatra ka tsy lany tamin'ny tena izy ianao fa nangalatra aza miverinany ataony olona amin'rehetra any ianao. Mazava koa ny fangatahany vahoaka ao Faratsio ho iatrany ireto zanaky Faratsio monina eto Antananarivo ireto. Aza hovaina ny safidinay ary na iza no lany amin'ny alatra dia tsy azo ekeny izany ho iatrany ny fanazavana. Any Manakara kosa indray ny barabara ireo tsy fahatombanana nisy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 20 Mey lasa teo tao an-tampon-tanàna ny Manakara raha ny tatitra nataony kandida ny firaisankina ao an-toerana Androany. Nangataka fampitahana ireo firaketana an-tsoratra teny anivon'ny ratsy mangaiky ny seny sy ny SRMV teny an-toeran'izy ireo saingy tsy nahazo alalana. Tranga izay mampametram-panontaniana hoy ny fanazavana. Miantso ny malagasy rehetra izy ireo ijoro ho sa hiaro ny safidy ka ny tena safidy bahoaka marina no ivoaka io. Hoarantsika vetrany ny makasika izay fanambarana izay. Manoloana ny sy fampiombana nisy teo amin'ny fifidiana tamin'ny 29 Mey niezaka nangina ihany tenako nefa dia sarotra ny angina amin'ny zavatra tsy ratiny sy ny halabato naneraka ny distrika ny Manakara fa indrindrindrindra ny teko amin'ny tampon-tanàna ny Manakara. Bedibe ny zavatra sy fatombanana tamin'izany ary efa nangatahanay confrontation tao amin'ny SRMV na ny seny dia tsy nahazo lalana. Noho izany dia manambara ireo vahoaka matoa sy nanome lalana mandraika dia misy antony manokana izany. Fa dia mandraitra isika vahoaka rehetrarehetra mba hiaro misafiditsika. Ny atota taratasy rehetrarehetra moa dia efa lasa ny Antananarivo hangatahana confrontation izao mandeha koa dia anaitra ireo mpitondra fanjakana koa mba anaitra sy hanatanteraka izany fangatahana izany mba hampibaribary ny marina ny angitra ny fifidianana tamin'ny 29 Mey. Vavao ny trangam-piarahamonina kosa indray fianakaviana 70 izay ahitana zazamam-behivavy 10 no tsy manan-kialoha fanao mbala maditra Antsirabe vokatra ny fandrodanana trano atao an-toerana. Efa nisy fandravana atao an-toerana iray volana lasa izay dia izao nitoy izao indray. Tesitra ireo vahoaka tompotrano ka nilanja sora-baventy sy ny tsioka kioririo ka teny Andalambe raikitra ny Sakoroka ary tonga hatramin'ireo mpitandro filaminana nandamina ny rara fanadiadiana. Raikitra indray ny fandravana trano ao amin'ny fokotany an-tsena kely Ambalamaditra Antsirabe io maraina io. Fianakaviana 10 maro no efa nananjary ny tany efa 12 taona izao, 5 tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nanomboka ny fifanolanana teo amin'ny vahoaka sy ny teratany karana izay efa tsy zoviana amin'ireo mponina ny an-toerana.
roa volana lasa izay dia efa nisy ny fandravana voalohany nazy ireo fianakaviana tao amin'ny toerana io tsy nety niala nefa ireo trano ravatrano fa dia nanao tafilanitra tao nandritra izay fotoana rehetra izay nisy vaditany tonga tao toerana omaly ary nilaza fa hiary ireo mponina nanajary tao sy nilaza fa andrefy ny tany androany vao mangiran-dratsy anefa dia tonga ireo vaditany avy ety Antananarivo niaraka tamin'ny andian-jatovo marobe mpandrodana trano sy mpitandro ny filaminana tsy nisy alaharo fa fandravana vetrany satria tena tsisy mihitsy ny zoma olona maly ariva reo isereo ny tonga teto aminay nanao fitaka be vava taminay milaza izy fa hoe hitondra géomètre andrefy an'le tany Clara 3 kay maraina ny andro avy dia izao ny nanaovan'iny tanànanay ny DOC-anay nefa mbola ankoro efa nazavaina tamin'izany fa tsy ny rara iny fa izay olona naniraka anazy ihany izany ny azo no tanterahany mibaiko iny dia izao ny nanaovan'ny olona anay tompoko tena malahelo izay 17 izay ny olona mipetraka eto tokantrano 9 potika tao anatin'ny ray mpimaso ny fananana ny arinay nandritry ny 10 taona dia izao potika ny trano fonenanay ny fanananay ny reniko sy ny anadahany no nanajary teto tany kisilasila io rahantsika mahita io le tany feno lavadavaka sordira no ny diovony zareo sy ny ezahana remina le tany mba ahafahany manorina trano fonenana noho tsy hananany zareo fahefana hoe hosoratana aminy ny tany dia izay taranaka taty arina zany no mba nanana hevitra hoe andao hosoratana amintsika amin'izay ty tany ty fa efa nanajary teto nandritra ny 50 taona gaga nefa izay fa aty 50 taona taty aorina izay vao mijoro ny salimma fa hoe anazy ny tany nanorina trano teto izahay mianakavy izay 9 tafo izay niaraka tamin'ny ray aman-drenay tsisy nanakana tsisy ny teny hoe anay io tany io netra tany mbola izay koa mandoa fa tsy hoe izy mandoa anazy mbola mandeny amin'ny fitsarana io tany io hoy ireo mponina voakasika saingy tsy nisy fifampirarana fa nandrodana ihany ireo milaza ho manatanteraka didy niakatra ny marim-panaka tonga tranony amin'ny fifamaliana sy fifampikasitanana ka tovolahy iray avy ao Ambalamaditra no naratra voadarika ilay vaditany avy ety Antananarivo reny mpianakavy ny iray kosa atorana nahita ny firodana ny tranony tesitra ihany koa ireo vahoaka ka nandray izay hitany teo hatramin'ny famaky ary nisy torabato saingy voafeny polisy tamin'izao fandravana trano izao koa mba nitaraina le zanakay hoe aleo aloha mba avoaka ny entanay avy dia nimeny le huissier Romeo aloha zany ny prénom nameny coup de tête le zanako dia naratra ny orina dia ny anankiray meny totondry dia voto eto amin'ny firifany eto le vehivavy miaraka aminy moa dia manompa sy miteny ratsy anay ny ataony fa nisy huissier na sainy antso anay 12 tafo reo tamin'ny 2020 dia huissier io naniraka anay hoe andana miresaka aminy rehefa tonga an'izay vao eo ambaravarana dia ozy izy ny sécurité ny hoe tsy afaka mandray anareo izy fa marary rehefa dia nanaja azy zay amin'le hoe mamarary anazy après 3 mois zay miverina tany mbola hoe lasa ny andafindray hony izy fa tsy eto atoerana dia mbola miverina ihany zay nandeha tany fa tena tsy firarahinanay be da be tsy afaka miresaka aminay hony izy zay valite 3000 ny tany nanaovanay prescription inquisitive ny izahay mianakavy zanak'izy mianadano mipetraka eto 9 tokantrano izahay 10 nisanay mianakavy izay 9 tokantrano izay miaraka amin'ny zaza minono ny antso amin'ny présidente ho foky tamin'ny mihitsy za maly ariva dia izao ny tenen'ny présidente ho foky tany hoe tsy nandalo taty amin'ny foky tany ozy izy ry zareo sady izahay koa tonga teto le huissier Romeo io maly ariva teo amin'ny efatra sasany dia izao ny nataony hoe andrefiny tany izay ozy izy hanavaka an'le tany Clara 3 dia nefa no maraina ny andro nitondra an'ireo vatandareo izy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana miaraka amin'ireo force reo fa avy dia mandrava ny tranonay ny nataony ny entanay raha tsy tafavoaka akory ny dia efa nahorodany ny trano efa karana ve zany dia ambony lalàna aiza ilay tenin'ny filoham-pirenena sy ny didiny voaka hoe rehefa manajary 10 taona na 20 taona dia afaka angatahana ny tany izay efa 50 taona ny teto zao no vavolombelon'ny tantarany latsaka teto amin'ity tany ity ny tavoniko 30 taona zao aiza ny zoanay sa ve rehefa hoe mpanan-karena rehefa hoe karana mpanambola dia ambony lalàna tsy njana teo anefa fa lasa nilahatra eraka nantsena kely ary niazo ny trano ilay teratany karana nandravany trano izy ireo mponina voakasika
ankoatra nisy io ka miantso ny famohany ilay teratany karana dia norarahan'ireo olona maro be vato ny tranony ary vaky hatramin'ny fitaratra izany. Efa nanomboka ihany koa ny fandorana kodiarana saingy mbola voafehy izany. Samy naneo ny aiainy avokoa ny maro nahita ity tranga ity satria isany nalalany izany teto Antsirabe izany antsoina hoe opka rotaka karana saingy voasoroka izany. Maro ihany koa anefa no naneho ny hevitra fa tsy ampafiry ny tany sy trano efa voangon' ity karana ity teto Antsirabe io raha miampahatany ao Ambalamaditra io ka tokony nisy fifampiresahana tamin'ny olona nanajary tao ihany mialoha ny natongavana tamin'ireny tranga ireny. Iverenantsika kely vaovao ny politika. Miomana amin'ny fiverenana ivorony eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao ireo solombavambahoaka Amperinasa raha toka samy variana tamin'ny fampilezan-kevitra sy ny fifidianana andro maromaro izao. Ankoatran'ny volavolan-dalàna dia misy ihany koa ny tolo-dalàna izay tsy maintsy olanin'izy ireo amin'izao fivoriana ara-potoana izao. Germain Mejanary, Tahiriny. Fivorian'ny Bromaritra nanapahana ny fandaharam-potoana ho an'ny fivorian'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana izao no nisy teto amin'ny anteny meram-pirenena tany Keo Maraina. Raha ny fantatra dia tsy maintsy irosona ny fandiniana ireo tolo-dalàna sy ny volavolan-dalàna izay tonga eny anivony ity androm-panjakana ity. Miisa 13 ireo volavolan-dalàna tsy maintsy hodinihana ary anisan'izany ny teti-bolam-panjakana hoy ny fanazavan'ny kestora fahatelo eo anivony anteny meram-pirenena Mamy Rabenirina. Raha ny eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao dia efa misy ihany satria misy eo amin'ny volavolan-dalàna 13 angambany eo dia misy tolo-dalàna vitsivitsy ihany koa. Anisan'izany anisan'ny eo amin'ny volavolan-dalàna zany ny lalàna mifeny fanitsiana ny teti-bolam-panjakana ao amin'ny taona 2024 zany hoe nahatonga fanitsiana zany ny gouvernement tamin'ity indray mitorako ity fa tsy toy ny tamin'ny herintaona dia hoavy ny fotoana andinihana azy satria efa fohifohy ihany sisa le fotoana dia andalo eo anivon'ny asam-bomiera toy ny mahazatra dia efa miomana fa mety hiasa hatramin'ny faran'ny herinandro ny anteny meram-pirenena ahafahana manafaingana an'ilay satria mbola isy ny fotoana andalovany ireny lalàna isan-karazany ireny indrindra ny teti-bolam-panjakana io eny anivan'ny anteny meran-doholona dia ahafahana mamarana azy ara-potoana amin'izay fotoana izay. Mampiavaka an'ity fivoriana ity zany sady fivoriana ara-potoana farany amin'ity fotoam-piasany ity no miara-tapitra amin'ity mandaty mihitsy zany hoe sady mamarana fivoriana no mamarana mandat amin'ity indray mitorako ity. Isan'ny tsy maintsy hodinina manokana amin'ny teti-bolam-panjakana ho asym-panitsiana io ny fijerena manokana ny lahara-pahamehana eny fa na ireo fangatana nataon'ny ministera ny fitantanam-bola ny amin'ny fampianana ny teti-bola isaky ministera aza hoy ny fanazavana. Nanaitra teo atenatenany teo ny rahantsika naheno ny rahantsika nahitany hoe fanapahana fanakantsanana ny teti-bola sasany ny anivo ministera sy ny androm-panjakana aza no namoahana noty avy any amin'ny ministera misahana fitantanam-bola izay heverinay hoe tsy lojika satria raha ireny le hitatsika niparitaka teny amin'ny tambajotro ireny dia ny any amin'ny fampiasam-bola iny anivon'ny fanjakana fanaovana fotodrafitrasa sy ny sisa mihitsy dia le tena fanaovana asa mihitsy no nanomezana toromarika ny hoe hanesorana ao anatin'ny teti-bola lasitra dia anaovana fanotsiana zany aty amin'ny fanaovana LFR amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany dia miantso hatrany ireo solombavambahoaka mba ho tonga maro amin'ny fivoriana io ny kestora fahatelo eo anivony anteny meram-pirenena. Nambarany fa tsy rarahana antoko na rarahan'olombitsy ny fivoriana izay tanterahina izao fa ain-dehibe ny vahoaka malagasy ho hatrany ny fanazavana. Lafomba vao afa tanteraka kosa indray manomboka amin'ity volana jona ity
dia alefa ny jirama amin'ny alalan'ny mailaka ny faktora mirakitra ny fandaniany mpanjifa raha ny fampitambavao efa navoakan'izy ireo ny sabotsy teo. Namaly izany mpiaro ny zony mpanjifa androany ka nilaza fa tsy mety amin'ny mpanjifa io fanapahan-kevitra io tsy ny fampierana tamin'ny mpanjifa izany hoy ny fanazavana. Asina Andriamalala, Manompo Randriamalala. Tsy mety satria mbola tsy saza ny malagasy raha izao zava-misy aina ny vahoaka izao ny fanapahan-kevitra ny jirama andefa mailaka ny faktura ny jiro sy rano. Manomboka amin'ity volana jona ity izany raha ny fampitambavao. Tsy mety amin'ny sarababam-bahoaka ity fanapahan-kevitra ity hoy ny mpiaro ny zony mpanjifa. Indrony zany tonga dia efa teneninay hoe tsy mety, tsy tonga dia hoe raha ny afatra aloha zany le voalohany fa mety efa niova kely ny tsy fantatra fa raha ny afatra voalohany tonga dia hoe alefa mailaka daholo everanay fa tsy mety, tsy mbola saza antsika ilay izy ary misy antony be dehibe ilay izy na eo arany hoe fandrosoana eo ny teknôlôjia vaovao jerevana ihany ny fahafaha vidiny fa ny fahafahan'ny mpanjifa zany manao an'izay le hoe alefa mailaka zay satria tsy ary manana connexion daholo ny olona ary na misy arany ny olona manana connexion ndraindray koa tsy mijery izy fa mety elaela vao mijery, mety efa amin'ny alina ndraindray raha mety eo izy miankina amin'le fiainan'le olona andavanandro eo zany tsy ahafahany mihitsy manao an'izay hoe tonga dia systématika hoe tonga dia jery an'izany hoe mandefa facture anao dia hoe ho jerevana iny dia hiteraka olana ny olana zany rehefa aveo dia lasa tratra ny atsonjay indray le mpanjifa rehefa aveo rehefa tsy voalohany iny na tsitany iny dia ka zay efa nandefa efa nataonay iny dia aveo tratra ny SMS ny sisa dia tapahana ny jiron'olona rehefa aveo. Tokony fampiarana amin'ny mpanjifa ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny jirama hoy hatrany ny fanazavana. Tsy mangarara koa satria tsy mangarara hoe amin'ny lafiny hoe tena nijery marina ve hoe tena itokotrany ve na fandrindrandrindrany hoe tokony fampiarana tokony fampiresahana teo amin'ny mpanjifa le izy tokony misy fitsoana tokony mba misy fampiresahana fanankoloza-kevitra avy amin'ireo mpanjifa ireo misy fikambanana samihafa zany afaka misolo tena afaka miady hevitra misy io mpanjifa tsotra mety hoe tsy anaty fikambanana afaka hoe ndao miara midinika miara miresaka asina karazana atelier colloque na miandrandra fahatsarany kalitao omeny orinasa jirama ny mpanjifa indrindra fa hoe karamaina roa tapitrisa ariary isan'andro ny tale jeneraly teratany vahiny mitantana ny orinasa jirama. Io moa zany lasa fomba antsika malagasy mihitsy ny hoe itome fomba ny mpitondra fanjakana ve zany sa hoe ahoana fahafitarana aloha zany ohatrany hoe niteren'ny banque mondiale le izy nefa antsika afaka mitsipaka afaka mandaa hoe nga dia tsisy olona manampahaizana gasy tao anatin'ny enimpolo taona hoe dia tsy navita ingénieur manampahaizana mihitsy ntsika hoe mahavita an'izany dia eo misy miresaka moa hoe satria tsy atokisana tsy mino an'izany hoe tsisy atokisana zany mety misy atokisana foana any fa mila mahay mijery tsara tsika mila miandry fitondra fanjakana hoe malagasy ny anay io dia atao entitra tsara ny fiaraha-miasa motivena tsara izy na ifanankilona tsara fa zao 14,000 $, moa zany no karaman'le vahiny io mampanontany tena ihany hoe raha gasy ny eny teo tsy fantatro tsy apafolo andeha teo ke tsy apafolo nde beke tsy tsy atsasaka zany akory mety nalainy dia efa mba mahavita zavatra ny zay zany teneniko hoe misy raha tokony tenena foana ny atin'izany rehetra zany ary eo amin'le mampanjifa malagasy zany ny mpanjifa dia mitrehitra foana hoe fahafapo marina hoe raha io ny tonga eo dia hoe hiteraka fahafapo ve fa ny tena loza raha tsy hiteraka fahafapo amin'le mpanjifa raha le izy nefa vola be ohatr'izany no alainy misy fandraisana fanapahan-kevitra taka an'izao tsy fampiarana tsy fampiresahana dia efa mainka mahasosotra be ohatra ny mpanjifa zany. Raha ny vaovao navoaka ny jiramamo dia mbola ny ampahany amin'ny mpanjifa ihany no andray ny fakturany amin'ny alala mailaka amin'ity volana jona ity. Fa niakatra ny vidin'ny katsaka sy ny atodin'ny volana May lasa teo. Miantraika tanteraka eny amin'ireo fiainan'ny mpiompy sy ny mpamboly indrindra ireo mpamongady izany fiakarana izany araka izao fanadihadiana nataon'ny Juliette Rasoarimanana sy Mathieu Prince izao. Niakatra avy no vidin'ny katsaka amin'izao fotoana izao raha toa ka R10,000 ny kilaontsy voatoto ny taona 2024 sy 2025 dia tafakatra R730 izany ankehitriny. Betsaka tokoa ny filanan'ny vokatra katsaka izay atao foto-tsakafo ary ankora fototra ho an'ny sakafon'ny biby. Mbola ambany anefa ny tahan'ny famokarana katsaka eto Madagasikara manodidina andro hatramin'ny 4 taona hektara ny tahabokatra.
raha ny fanazavana ihany dia vokatry ny fanangonan'ireo orinasa misehatra amin'ny alalan'ny varotra izay nanomboka amin'ny volana May, Jona, Jolay no antony mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny entana. Le kilon le katsakakona zao tamin'ny mois de mai iny 700 ariary dia teo eo an-tapabolana teo izy zay niakatra ny 700 ariary io dia mivoatoto 700 ariary izy tamin'ny mois de juin, mois de mai dia zao izy lasa niakatra io 700 ariary. Miekena kely indray izy aloha dia mandrapahatonga fotoana eo amin'ny septembre eo indray izy manomboka mialanilany indray le vokatra any ambanimbanivohitra any dia zay vao manomboka mamoaka an'ireo stock maro isan-karazany indray ny mpanao stock etatana. Ny tena antony nahatonga ny fiakaran'ny katsaka dia vokatry ny fanangonan'ireo orinasa ohatra hoe ny LFL, ny Agrival sy ireo mpanao stock maro isan-karazany ireo dia manomboka manangona azy ireo dia miakatra le katsaka. Zay zao ny tena antony mampatonga anazy hoe miakatra. Vokatra tsara tamin'ity taona ity fa saingy vokatra izay hoe manangona izay zareo dia zay mahatonga anazy miakatra. Entana ety Antananarivo ihany amin'ny camion fa entana avy any amin'ny faritra Andrefa na Lavory, Soavinandriana dia Majunga, Ambatondrazaka. Zay mifaritra fangalana entana. Ny tsena tsy dia mandeha fa somary nitsikitsika kely azy tsy dia tena tsy dia marisitra le resaka fiompiana zany ny vahoaka amin'le hoe noho le fiakaran'le izy zay. Tsy nitsaha niakatra ihany koa ny vidin'ny antody eny amin'ny tsena kely rehetra. Tsy kiasa ihany koa izany eny amin'ireo mpamongady etsy amin'ny tsenany Namontana. Taloha raha 200 ireo antody lehibe iray, ankehitriny efa lasa 270 ariary izany. Misy mihitsy aza ireo efa mivarotra isany 900 ariary. Vitsy ny antody miakatra amin'izao fotoana izao. Tafiditra anatin'ny vanim-potoana mangatsiaka raha teo isika ka tsy manantody ny ankoho. Na izany aza nefa diso tafahoatra ny fiankatrany. Misy fiatraikany betsaka eo amin'ny tsena izany. Betsaka ireo tsy mahalafo intsony, mihena ny isan'ny mpividy, mihena manaraka izay koa ny isan'ny antody lafo isan'andro. Araka izany, velotaraina ireo tantsaha, mamikakaiky ny olon-drehetra ihany koa ny zava-misy, ankoatran'ny andro mangatsiaka, anisan'ny mampiakatra ny vidin'ny antody ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny provanty sy ny katsaka. Diagrony anay dia mandeha 700 indray amin'ny tony, amin'ilay amidy 27, dia ilay 700 indray mandeha 27. Nenay zao raha ny antony nahatonga anazy niakatra dia tsy haiko fa ohatrany hoe mangatsiaka hoe ny andro zay patron andro zareo dia le kokoa moa mety sisy hono. Zay mahatonga le izy niakatra. Dia mandeha be tsy noho ny taroro le izy amin'izao. Nay 20 sy 700, nay 20 dia 20 sy 7. Zato varavara lafinay malerio zao zato ny lafinay maskarina lano vaky rehetsarehetsa tsisy tomboatra nanday reo le lano vaky. Zay zao no makagana aloha. Tsy haiko mihitsy fa ny avany mihitsy zany miakatra. Zay amova mivatra fotsiny azanay dia tamin'izay mivatra moa zany 20 sy 5 faramora. Dia tena mampiakatra anazy zany. Dia avany le andro mangatsiaka. Dia tsy misotro rano zany akoho moa tsy dia manatody firy. Dia zay mampiakatra anazy. Maro ny mety ho voka-dratsy ny tranga io satria ho sahirana ireo misehatra amin'ny fiompiana mampiasa ny katsaka. Mety hiakatra hatramin'ny vidiny ihany koa izany. Ito ihany koa ny fiankarany antody. Tokony ijery akaiky ireo tantsaha ny fanjakana mba hivelaran'izy ireo ka tsy hanafatra vokatra avy any ivelany intsony satria Madagasikara dia tany mamokatra. Mila andraisana fepetra ireo orinasa izay mitazona ela ireo vokatra tokony hamparitaka eny an-tsena. Vaovao manodidina ny kolontsaina kosa indray. Ampivondrona ireo mpamorona lamaody matianina ahafahan'izy ireo mizara ny traikefa azon'izy ireo avy amin'ny International Visitor Leadership Program na ny AVLP sy ny mahamatianina azy ireo amin'ny alalan'ny andiana hetsika isan-karazany toy ny fampiratiana, ny valandresaka sy atrikasa ary hetsika filatroana izay mifantoka amin'ny famoronana lamaody maritra sy manaja tontolo iainana no iompana ny tetikasy iray antsoina hoe métamorphose mialohan'ny hetsika filatroana taona 20 Jona ao amin'ny masoivo amerikanina eny Andranomena dia anao valandresaka sy fampiratiana mandritra ny 2 andro etsy amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo ny 20 sy 20 Jona ireo mpamorona lamaody ireo ampisehoan'izy ireo ny asa famoronana nataony izay manaja ny tontolo iainana sy resana ihany koa ny momba ny fiantraikan'ny lamaody amin'ny tontolo iainana.
Ny volana aogositra kosa dia anome fampiofanana ho an'ny vehivavy miisa 20 ny metamorphose momba ny fahaiza-mamorona lamaody maharitra sy manada ny tontolo iainana atao ny fanodinana akora efa niasa, ny fanaovana lasitra fanjairana sy petakofehy ary ny fandrirana rafia. Izany fampiofanana izany dia ahafahan'ireo vehivavy ireo mahazo fahaiza-manao. Ilaina ahombiazana amin'ny indostria ny lamaody, mikendry ny ampiroborobo ny sehatry ny fandrarana mavitrika. Eto Madagasikara ny mahasovo Amerikana izay manome tosika ny mpandraraha eto an-toerana amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovana sy torolalana ilaina amin'ny fanondranana ny vokatra vita malagasy makany ivelany sady manamafy bebe kokoa ihany koa ny fifandraisana ara-barotra sy ara-toe-karena eo amin'ny Madagasikara sy Etazonia. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany maro ireo teratany palestiniana no namony ainy omaly ataorian'ny fanapohana bomba nabakabaka sy ny fitifirana ny fanesy nataon'ny Israelianina. Avery fanantenana ny mpona amin'ny mety ho toy ny raharaha mahakasika ny fampitsarana ny ady. Miria Andrianjafy, Andry Rakotombala. Taorian'ny fanapohana bomba anabakabaka sy fitifirana ny fanesiny sy omaly talata tany Gaza tao Palestina nataon'ny Israelianina. Olona naratra sy namony aina maro no taterina tany amin'ny toeram-pitsabony. Zaza amam-behivavy ny ankamaroan'ireo niarambony. Teratany palestinana iray no nanameloka ny tanteraka ny fihetsika nataon'ny Israelianina amin'ny tsy fanajana intsony ny zon'olombelona. Lasibatra ny fanafianatra amin'ny hopitaly ny tanterana ireo olona. Nilaza no ity palestiniana ity fa nikondrena manokana ny zaza mba ho mafimafy kokoa ny akonoan'ny Gaza. Kely ny fanantenana malona ny fifampitokisana amin'ny fanatsaharana ny ady araky ny nambaran'ny filoha Amerikana Joe Biden izay manipaka kitsirano ny fanambarany nataony malona ny toedraraha mitranga amin'izao fotoana izao ao Gaza. Ny Hamas dia mitaky ny famotsorana ireo takalona any Israely mialohan'ny andravana ny ady. Ny Prime Ministre Israelianina Benjamin Netanyahu ihany koa dia tsy ampisahatra ny ady raha toka ka tsy tafaverina ireo teratany Israelianina izay natao takalony ainy. Ny filohan'ny raharaha mahaolona ao amin'ny firenena mikambana dia nanameloka ny tsy fampiraharahana eo amin'ny firenena roa tonta. Nambarany fa fahaverezan'ny fanantenan'ireo ao Gaza dia tranga tsy azo ekeny sy tsy azo tsinotsonoavina. Varainao misesy aorian'ny izao fampahalalam-baovao izao ny fandairana Global News. Aorian'izay ny fandairana arovako ny safidiko ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Menary. Ny tena kosa tonga kilasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.